aminao ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ny ten'Andriamanitra izay angalantsika ny afatra amin'ny teny ity ry havana dia arak'izay hitantsika eo amin'ny Salamo 7:7-5. Salamo 7:7-5 izay mivaky toy izao amin'ny anaran'ny Tompo. Omeo rariny ao Andriamanitra ary alaharo ny teniko, aharesy ny firenena tsy misy famindrampo. Vonjeo aho afaka amin'ny lehilahy mpamitaka sy mpanao meloka, fa ianao no Andriamanitry ny heriko. Nahoana ny manary ahy ianao? Nahoana ny mandeha manjoretra aho noho ny fampahorian'ny fahavaloko? Ampandehan'ny fahazavanao sy ny fahamarinanao. Aoka hitarika ahy ireo ka hitondra aho any amin'ny tendrombohitra ao masina, dia any amin'ny taberna kelinao. Dia akany amin'ny alitaran'Andriamanitra aho, dia any amin'ny Andriamanitry ny fifaliako indrindra. Ary hiteranao amin'ny lokanga aho, ry Andriamanitra dia Andriamanitra. Nahoana no mitanondrika anao fanahiko, ary nahoana no mitoloka ato anatiko ianao. Manantenan'Andriamanitra, fa mbola hidera azy ihany aho. Izy no famonjena, ny tavako sady Andriamanitra. Amen. Arak'izany ry havana dia vavaky ny olona izay tena latsaka lalina ao anatin'ny fampahorian'ny fahavalony no hitantsika amin'izao Salamo 7:7 izao. Ary misy ireto fahamarinana telo ireto no tiako indray hitarihana ny saintsika avy amin'izany. Ka ny fahamarinana voalohany izay hitantsika dia izao hoe ampahorian'ny fahavalony ka miantso vonjy amin'i Jehova ny mpanao salamo. Ampahorian'ny fahavalony ka miantso vonjy amin'i Jehova ny mpanao salamo. Hitantsika izany hita amin'ny andininy voalohany sy ny faharoa. Raha verina vakina toy izy manao hoe omeo rariny ao Andriamanitra ary alaharo ny teniko, aharesy ny firenena tsy misy famindrampo. Vonjeo aho afaka amin'ny lehilahy mpamitaka sy mpanao meloka, fa ianao no Andriamanitry ny heriko. Nahoana ny manary ahy ianao? Nahoana ny mandeha manjoretra aho noho ny fampahorian'ny fahavaloko? Etsika ravana dia mahita fa ny mpanao salamo izay tsy fantatra moa iza amin'ity Salamo 7:7 ity dia olona izay tena hoe ao anaty fahoriana lalina. Raha ohatra ianao izany ka mieritreritra hoe ahoana raha ny zavatra mety ainan'ity olona ity mahatonga azy miriteny izao zavatra rehetra izao dia azo eritreretina hoe mahita olona ianao izay ampahoriana olona hafa firenena. Satria izany ny ambarany eo hoe aharesy ny firenena tsy misy famindrampo. Izany hoe io firenena hafa io zany, io firenena io zany tsy mamindrafo mihitsy. Io zany anisany mampahory azy. Vonjeo afaka amin'ny lehilahy mpamitaka ho sy mpanao meloka. Raha eritreretina dia karazan'olona ohatrany hoe ny aina tany anatin'ny fahababoana zany ity olona mitantara ity. Ka ilay olona izay heveriny dia asa angamba Nebokadnezara ve ity lehilahy izay ambarany eto ity fa lehilahy mpamitaka, lehilahy mpanao meloka avy amina hafa firenena izay mampahory azy. Satria rehefa tena jerevana ny toyany rehefa avy eo dia hita fa tahaka ny hoe lavitra ny Jerosalema zany ilay olona no mitantara. Ary rehefa jerevanao ny 2:7 dia ny 2:7 dia tena mitovy firafitra sy mitovy voambolana ampiasaina amin'ity 7:7 ity mihitsy. Ohatrany hoe olona ray ihany nanoratra azy, ka ao anatin'ilay 7:7 dia toa mandatsy azy ilay fahavalony, milaza hoe aiza ny Andriamanitra reo, aiza izay Andriamanitra reo, toresy ianareo. Dia izany mahatonga azy eo amin'ny andininy faharoa milaza matsiaro hoe tonarian'Andriamanitra izahay. Nahoana ny tonarianao izay Andriamanitra? Nahoana ny toa mandeha manjoretra aho? Izany hoe tena olona ohatrindrena kobo kapoka ireny ny dikan'izany hoe mijoretra zany. Tena olona tsy mahatraka fa tena ao anatina fahoriam-panahy, ao anatina fahoriana lalina dia fampahorian'ny fahavaloko izy noho ny fampahorian'ny fahavaloko. Izany hoe amin'io fotoana izay hitenenana io zany dia mbola tsy afaka ao anatin'ny ady izy, fa tena mbola ao anatin'ny famatorana, ao anatin'ny fampahoriana, ao anatin'ny fandatsana, ao anatin'ny fitaka sy ny zavatra samihafa izay ataon'ny fahavalony izay ambarany hoe firenena tsy misy famindrampo. Inona ry havana ny lesona azontsika tsoahana avy amin'izany? Ny fiainantsika koa ry havana dia tady idio fa mety handalo toe-javatra samihafa toy izany na dia olona manana an'Andriamanitra ary sika. Mety hisy fotoana tokoa asa
iza le fahavalonao, mety olona mihitsy le mitsakanao fahavalonao, olona zay toa tsy mivavaka fa jentilisa, ary tena mamitaka tena hoe mandainga manaratsy anao hoe tsy roa, manameloka anao, ary tena asa mety ho lehilahy mihitsy na mety ho vehivavy, mety ho lehibe anao ampiasana ihany, de tena tsapanao mihitsy hoe tena ohatrany hoe resy ve Andriamanitra sa ahoana eo anatrehan'ity fahavalo ity, fa tena ohatrany hoe mijoretra tanteraka, ohatrany akoho voakapika anao, toresy ianao, ary angamba efa mitronontronona ny fandroahananao mihitsy ny lehibe, satria hoe voendrikendrika ianao de ohatrany hoe tena enao tokoa ny ratsy teo anatrehan'le toe-javatra, de miantso ianao, miantso vonjy Andriamanitra. Zany mihitsy tsy ny valifaty ny vahaolana tsy ny valifaty ny vahaolana, fa tena makanesa ao amin'Andriamanitra. Mpamonjy mora azo amin'ny fahoriana izy, makanesa ao aminy fa zay manantona azy tsy mbola avy mihitsy, any aminy ianao no mitarina ohatran'ity mpanao salamo ity, miantso vonjy omeo rariny ao Andriamanitra, vonjeo ao Andriamanitra, any ianao no mangataka ny fanafahanao anao, fa tsy miazakazaka makany amin'izao tontolo izao tsika, fa ao amin'Andriamanitra misy ny famonjena antsika. Angamba mety aretina mihitsy ilay fahavalonao, zany ny aretina ianao, mampiasa finoana fa to tsy hita hoe aiza ary izy zany, fa vao mainka miasarotra ny ny aratsy ny fahasalamanao, ary eo anatrehan'izany de tena matsiaro mihitsy ianao hoe ampahoriny ilay aretina sy ny fanaintainana samy hafa ianao. Amin'ity an'io ty ry havana, asandrato ny vavaka ao amin'Andriamanitra no misy ny famonjena, fa ny dokotera ane mitsaby fa Andriamanitra ny tena manasitrany, tsy sanatria azakazaka ho any ampisampy isika, na azakazaka entin'ny olona hoe ary io misy manao an'izao mpanotra ohatra zao, ary io misy manao an'izao, ary io misy manao an'izao, andao ahitsy ary ny vitanao. Tsia ao amin'Andriamanitra ihany ry havana no misy ny famonjena antsika eo anatrehan'ny fahavalo rehetra izay mampahory antsika. De tahaka izany koa mety le tsy fisina mihitsy le fahavalo, boka ny trosa, tsy mandeha mihitsy zay rehetra atao, to tsisy miangana ny arena rehetra fa lasa daholo. Malala olona ry havana zay rehefa nanaovana dinika izy mivady hoe fa ahoana, fa inona sy ahoana ny zava-misy atao tokantrano, to ohatra ny tena manjaka mihitsy ny asan'ny devoly atao tokantranonareo. Izy ireo ao atokantranony ao misy voninkazo, tsy haiko tsara moa ny anaran'le voninkazo, hoe tsiritra tsy lany sa hoe tovozy tsiritra, sa tsy haiko tsara anaran'io voninkazo io, fa io voninkazo io no hoe ambolena ony de asiana vola ao am'le voninkazo, ao ambanin'le famambolena azy de asiana vola ao ambaniny ao, de am'izay fotoana izay ony tsiritra mihitsy ny vola, tsiritra ny vola zany miditra anatin'ny tokantrano. De zany tsy resaka finonom-poana zany, fa tena fanompoantsampy, tena fanompoantsampy zany ao amin'Andriamanitra famonjena antsika ravana, fa tsy any amin'ny voninkazo, tsy miantehatra amin'ny voninkazo tsika, fa miantehatra amin'ny Jehova eo anatrehan'ny fahovalo izay mampahory anao, mahatonga anao tafalatsaka ao anatina depression lalina io. Tsy azakazaka andeha anatona psikologa sika, aleo ny olona tsy mivavaka ny andeha ho any. Ianao kristianina, raha mbola azonao atao, manatona an Jesosy, manatona ny mpanompon'Andriamanitra, manatona an'Andriamanitra, fa manana vaolana ho anao Andriamanitra. Angamba mety misy famatorana, na mety misy asan'ny devoly mihitsy de ozy ny olona hoe nataon'olona io, gasy io, tsy maintsy gasy ihany koa no anoherana io. Tsia ry havana, Andriamanitra ilay fahazavana zay manohitra ny asa maizina rehetra, ary ao amin'Andriamanitra ny famonjena ao antsika, fa tsy andeha azakazaka ho any amin'ny gasy zany sika, fa ao amin'Andriamanitra rehetra ihany ka. Ny fanontaniana mipetraka amiko sy aminao ary de izao, inona ny fahavalo zay mampahory mafy anao amin'izao fotoana izao, mahatonga anao tena ohatrany hoe fahakiviana lalina io no iainanao. Mitaona anao amin'ity an'io ty, anao tahaka ny mpanao salamo, omeo rariny ao Andriamanitra, azatsahatra ny vavaka ao, asandrato mafy ny vavaka ao, ezao ny fiantsonao fa aza atao malemy, fa izay miantso ny anaran'i Jehovah Tompo no vonjena, ary tena mafy le izy, fa hoe angatao ny fanahy masina, ampahery anao sy hitarika anao hafahanao miantehatra tanteraka sy miantoraka amin'Andriamanitra eo anatrehan'ny toe-javatra zay mafy lalovanao ankehitriny io. Ny zavatra faharoa zay hitantsika tokoa nefa de izao, ny famarinana faharoa de hoe teo any an-tendrombohitra masina hideran'i Jehova ho ny mpanao salamo, teo any an-tendrombohitra masina hideran'i Jehova ho ny mpanao salamo. Hitantsika izany ao andininy fahatelo sy ny fahaefatra, raha verina vakina toy izy manao hoe ampandehan'ny fahazavanao sy ny fahamarinanao
Ampandehany ny fahazavanao sy ny fahamarinanao. Aoka hitarika ireo ka hitondra ho any an-tendrombohitra masina dia ho any amin'ny taberna kelinao. Dia akany amin'ny altarany Andriamanitra ao, any amin'ny Andriamanitra ny fifaliko indrindra, ary hideranao amin'ny lokanga ao, ry Andriamanitra dia Andriamanitra. Zay ny ilazako amintsika hoe ohatra ny lavitra be an'i Israely, lavitra ny ziona zany ty olona miresaka eto ity. Satria eto nahitantsika fa mangetaeta izy. Mangetaeta izy hoe ho tarito ao izy. Aoka ny fahazavanao, zany hoe mangataka izy le fitarihan'Andriamanitra, le fahazavan'Andriamanitra. Io fahazavana io dia azo raisiny io fa mety mitovitovy amin'ilay andry afo sy andry rahoana no tiany ambara ao anatin'izany zay nitarika ny zanak'Israely. Mangataka an'io fitarihan'Andriamanitra io izy mba hitarika azy ho izy, hitarika azy ho any tendrombohitra ao masina ao izy, any amin'ny taberna kelinao. Izany tendrombohitra masina sy ny taberna kely zany izany atao hoe altaran'Andriamanitra izany dia tena hoe azo ambarana izany hoe ao amin'ny tempolany izany, ao a Jerosalemana izany, ao a Jerosalemana izany. Zany hoe mety olona lavitra ny Jerosalema mihitsy ity miresaka ity, dia ny jiosy moa mazava ho azy fa tsy afaka mivavaka mihitsy izy hoe any amin'izay misy anazy any dia any izy no hivavaka, tsy afaka mivavaka izy, tsy afaka mideran'Andriamanitra any izy. Fa ny azy toerana tokana ihany ny ahafahana manao an'izany dia ao amin'ny tempoly, ao ihany, satria ao ihany ny toerana izay ahitany an'Andriamanitra. Zany ny fivavahan'izy ireo tamin'izany fotoana izany, ka mahatsiaro lavitra an'Andriamanitra ty olo ty, dia ny zavatra mampangetaeta anazy zao te ho any amin'ny tempoly, ho any amin'ny taberna kely, ho any amin'ilay fitoerana izay misy an'Andriamanitra izy, te ho any amin'ny tempolin'Andriamanitra izy, te hideran'Andriamanitra izy. Zany ny mampangetaeta anazy. Zany mihitsy nambarany hoe any amin'ny Andriamanitra ny fifaliko izy ary hideranao amin'ny lokanga ao. Tsy afaka manao izany any lavitra any izy. Dia izany ny mahatonga anazy mangetaeta hoe hanatona an'Andriamanitra, hoe tario ao Andriamanitra, hoe ento miverina, ohatrohatran'izay zany izy, ento miverina, ento manakaiky ianao Andriamanitra, ento eo amin'ny tendrombohitra ao masina, eto any ahafahako midera sy manome voninahitra. Inona ravana ny lesona azontsika tsoahana avy amin'izany? Ao anatin'ilay fahoriam-panahy, lalina izay iainan'ny mpanao Salamo, dia te ho any tendrombohitra Ziona izy. Ianao kosa, aiza ny toerana tianao andehanana? Aiza ny toerana tianao andehanana? Ao anatin'izao toe-javatra mafy lalovanao zao. Mandehana ry havana any am-piangonana. Io fiangonana io dia tsy inona fa tandindony ilay tempoly ene io le tendrombohitra masina ene io le taberna kely ene io mandehana makany am-piangonana, aza miandro hoe alahady. Fa raha tena mafy ny problemanao ka hitanao tena mahavesatra ianao mandehana makany na andavanandro ary mangataha amin'ny gardien hoe mba aleo tompo mba afaka sokafana ve da hivavaka. Raha azonao atao zany makeo amin'ny altara, zany mihitsy nitatsika eto akany amin'ny altaran'Andriamanitra ao izy. Mandehana makeo amin'ny altara, mandoli eo amin'ny altara dia avoay eo daholy zay rehetrarehetra manavesatra anao, zay rehetrarehetra mamatotra anao, zay rehetrarehetra miazona anao, fa io Andriamanitra eo anefa efa nilaza ny fotorotoro sy mangorakoroko izy tsy mba ataoko tsinitsiny. Ary rehefa misy fotoana tokoa tena mahatsapa an'izany ianao hoe za zany mangetahita te hivavaka, mangetahita alim-bavaka aza, mangetahita fifadikanina zany ao anatin'izao fotoana mafy lalovako zao. Tena misy zany ny zavatra iainan'ny ty mpanompon'Andriamanitra. Za zany te hideran'Andriamanitra, za zany te hanome voninahitra an'Andriamanitra ao anatin'izao toe-javatra mafy lalovako zao. Ary zany mihitsy ny tokony ho izy, fa tandremintsika sao dia hoe za vao mainka tsy te hivavaka intsony. Mafy loatra ny fahampaorian'ny fahavalo koa, mafy loatra ny zavatra iainako, za tsy te hivavaka intsony. Ataovy mihitsy hoe angetaeta, vao mainka ataovy mampanantona anao an'Andriamanitra ny zavatra izay lalovanao. Zany no hitantsika eto. Raha azo atao mihitsy manatrika ireny asa-pifoazana reny, mandeha makany amin'ireny toby samihafa reny, mandehana manovo hery, mandehana manovo hery, fa ny fideranao an'Andriamanitra sy ny vavaka izay ataonao ane. Zany ane nataon'ry Paoly sy Silasy ka nampitonga ny fanotorana rehetra tao an-tranomaizina ny vay azonao mbola atao zany hatramin'izao andro ankehitriny izao, mandehana fa nefa andeha izao koa. Hoy Jesosy Kristy tamin'ilay vehivavy nakarana eo avy ny andro izy, tsy eto amin'ity tendrombohitra ity intsony, irery ihany no iantsony ny olona sy ivavahan'ny olona amin'Andriamanitra, fa any amin'ny firenena rehetra, satria Andriamanitra dia fanahy, ary izay mivavaka aminy dia hivavaka amin'ny fanahy sy fahamaritana. Dia ozy izy manao hoe raha mivavaka ianao zao ary ndriny ny varavaranao izy, dia ao amin'ny efitranonao manginao, ao ianao no mivavaka. Ny dikan'izany dia izao, tsy voatery koa ianao hoe tsy maintsy azakazaka hoe tsy seroa, fa azonao atao koa ny hoe
andeha anidina ny varavaran'ny efitranoko dia hivavaka ato aho, anakaiky an'Andriamanitra, ao dia efa tonga ao ny altaran'Andriamanitra, ao koa ny taberna kelin'Andriamanitra, tsy any tendrombohitra masina intsony, ao atokantranonao, ao dia efa afaka mivavaka ianao, ento eo anatrehan'Andriamanitra ny adinao sy ny fahorianao rehetra fa miainanao Andriamanitra ary. Le fahazavana izay ambarany eto io ka hitarika azy amin'izany dia tena hoe rehefa jerevanao ny bokin'ny Eksodosy, ny anjely kosa izy no hitarika anareo eo alohako amin'ny andry hafa. Izany hoe tena ilay fanahin'Andriamanitra mihitsy izany io, ny fanahy masina mihitsy ry havana no mitarika antsika. Asan'ny fanahy masina no mitarika antsika, mampisy an'io etaeta ao anatintsika io dia ny fanahy masina mahatonga antsika tsazany te hivavaka ty hanantona an'Andriamanitra ka dia izao mangatamitsy hoe fanahy masina ho tario aho. Io fahazavana io dia ny fanahin'Andriamanitra no angatahanao hitarika anao hitady an'Andriamanitra sangetaeta an'Andriamanitra ao anatin'io toe-javatra lalina izay lalovanao io. Fa izany ny vahaolanao antsika izany. Izany ny vahaolanao antsika izany. Ka tsy ao aloha ny fanjakana sy ny fahamarinany fa ho hitanao fa hanampo anao ny zavatra rehetra izay tadiavinao ireo. Aza miazakazaka ety sy eroa aza miazakazaka ety sy eroa fa mandehana manantona manakaiky an'i Jesosy Kristy. Ny fanontaniana mipetraka amiko sy aminao ary dia izao hoe averiko ihany ilay fanontaniana napetrako teo, aiza ny toerana tianao andehanana sy tianao aleha ao amin'izao fahoripana lalina izay lalovanao izao, na ao anatin'izao ady izay iainanao izao. Mandehanao amin'ny tompo ry havana, manakekeza an'Andriamanitra, mandehanao amin'ny altaran'Andriamanitra, mandehanao amin'ny tokantranonao dia ary indrina fa ao no ianon'Andriamanitra anao, ao no iteranao azy, ao no ankalazanao azy. Ary izany ny zava-dehibe indrindra tamin'ny mpanao Salamo. Dia ho zava-dehibe eo amintsika koa izany ry havana. Dia ny fanahin'Andriamanitra mihitsy no hiasa dia angatao hoe fanahy masonao tario aho hanatona an'Andriamanitra bebe kokoa eo anatrehan'izao toe-javatra iainako izao. Ny farany izay hitantsika eto dia izao hoe aza mitanondrika fa manantena Jehovah ry fanahiko ny mpanao Salamo. Aza mitanondrika fa manantenahan Jehovah ry fanahiko ho ny mpanao Salamo. Hitantsika izany ny 5, nahoana no mitanondrika ianao fanahiko, nahoana no mitoloka ato anatiko ianao, manantenan'Andriamanitra fa mbola hidera azy ihany aho, izy ny famonjena ny tavako sady Andriamanitro. Etsika dia mahita hoe miteny amin'ny tenany ny mpanao Salamo, miteny rery, tena ohatrany hoe vakivava mihitsy izy. Raha ohatra zany ka adika amin'ny fomba ahazahoan'ny olona azy dia hoe ohatrany hoe mampahery teny izy, dia miteny izy manao hoe fa maninona koa ary aho no kivy tahaka an'izao, maninona koa ary aho no mitanondrika ohatra an'izao, zany hoe manana an'Andriamanitra zara nga tena manana fanantenana ka fa za manana an'Andriamanitra, zara nga tsy raviravitadana toy izao, ohatrohatran'izany ny zavatra izay lazainy amin'ny fomba fitenitsika amin'izao fotoana izao ahazahoantsika azy. Andriamanitra rangano famonjena, Andriamanitra rangano Andriamanitra, za mbola hidera azy, manana an'izany fanantenana izany ahy, mbola ho tafaverina any ahy, mbola hidera azy ahy, mbola hankalaza azy ahy fa tokony tsy ho kivikivy aranga fa za tsy tokony ho ketraketraka ohatran'izao, na dia eo anatrehan'ny toe-javatra izay lalova fa mbola ao anatin'ny olana izy amin'io mbola ao anatin'ny fahoripana lalina, ao anatin'ny fampahorian'ny fahavalo izy amin'io fa izany ny zavatra vokany tena ohatrany hoe manohitra mihitsy izy, manohitra le fampahoriana ataon'ny fahavalo azy, le fandeme-tsaina izay atao aminy dia tena hitanao mihitsy hoe manohitra izy, ary tena milaza mihitsy amin'ny fahasahiana amin'ny tena manao hoe tsy manan-kery amiko zany, tsy miraraha an'izany, zaranga hitraka, zaranga tsy hitanondrika, zaranga tsy hitoloko ohatrohatran'izany ilay zavatra izay teneniny eto. Inona ny lesona antsika tsoahana avy amin'izany? Zany koa ry havana atao, zany koa atao, nahoana no mitanondrika ianao mihitsy dia afaka mampahery ny tenanao, ianao mihitsy dia afaka mampahery ny tenanao ka ilaza ianao amin'ity an'io ty manao hoe za mahery matanjaka manana an' Jesosy tsy manaiky an'izany indray maka nisy olona ny jovavolombelona dia nitantara izy tamiko manao hoe zaho ozy izy pastera tena vao miditra ao am-piasana dia mangovotra mipanika be mihitsy ozy izy satria tena matanjaka be ny anaovan'ny zareo anahy ao am-piasana. Zavatra kely tsisy dikany izy atao fa tena tabatabain'ilay mpiara-miasa be mihitsy aho izy dia tonga dia ohatry mipanika be mihitsy aho izy tena tonga dia nitomany fotsiny, tsy navita ny tena inona na inona izy fa tonga dia nitomany fotsiny, dia rehefa nandeha nota teny ambony tomobila dia tena ohatry ny tsy azoko mihitsy ny aiko, dia zao zavatra ataoko najanoko aloha ny fiara ozy dia nakasisiny dia tonga dia amin'ny anaran'i Jesosy tsy mahazo maka ny fiadanako ianao satana fa miala any ianao, dia nitonono mafy mihitsy dia tena hoe
ny vavako sy teny hoe amin'ny anarany za tsy azo atao fa maninona ny tebotebo otrao, maninona ny tsy manam-pitsarana, maninona no otrao amin'ny anarany Jesosy tsy manan-kerinao Satana. De vao vitako Jesosy de tonga de nisy fitsarana be tato anatiko. Aza manaiky ry havana ho angalarin'ny devolo ny fiadananao. Ianao ne manana ny Jesosy, manana fiadanana ianao. Aza manaiky ho angalarin'ny ny fiadananao. Fa ianao tena miteny mihitsy hoe amin'ny anaran'i Jesosy averenonareo fiadanako, tsy azonareo raisiny io. Manam-piadanana, tsy manaiky raviravin-tanana izany sika fa manana an'Andriamanitra ane sika. Ampaherezo amin'izany mihitsy ny tenanao, manana an'Andriamanitra. Nahoana no hitanondrika eo anatrehan'ity ady mangotraka atrehako ity? Jesosy Kristy nato anatin'ny sambo-keliko dia nahoana no atahotra? Ary eto koa dia te hitarika antsika hoe ampaherezo ny tanana miraviravy. Atanjao ny lohalika malemy, mety misy olona manodidina anao ao a. Tsy apozinao mihitsy ny toe-javatra iainany sy lalovany, mety tsy miteny aminao izy. Fa izao, ary na mety misy miteny aminao koa, aza isan'izay manampitrotraka, fa andaontsika hizara fampaherezana. Dia hiteny amin'ireny olona ireny, fa maninona anao no mitanondrika ohatran'izao? Maninona anao ny kivikivy ohatran'izao? Nga tsy Andriamanitra ny Andriamanitra ao? Nga niova ny herin'ny Andriamanitra ao? Nga tsy manan-kera amonjenanao intsony ny Andriamanitra? Nahoana ianao aza mitanondrika ohatran'izao? Fa manjary vao maika faly ny devoly, mitrakay ianao, azo atao mihitsy izany. Ary zany dia te hiteny ianao an'izany teny izany. Tsy haiko izay zavatra lalovanao. Fa zao, aza manaiky hitanondrika sy raviravin-tanana amin'ny io ry havana. Ninona zavatra trehanao, dia za androany te hiteny aminao fa Andriamanitra izay Andriamanitra ao dia manan-kery amonjenanao izy. Manan-kery amonjenanao izy. Ary tsy mbola miova ny heriny sy ny fitiavany. Tsy mbola miova ny fitiavany ianao. Fantany hatramin'ny volondohanao. Fantany izany ny problemanao ny dikan'izany. Fantany tsara mihitsy. Fa tsy hoe mody fanina izy akory eo anatrehany toe-javatra izay lalovanao io. Fa izy no famonjenao anao. Izy no Andriamanitra ao. Mahereza, matanja, fa izy no avy sy amonjy anao ary anafaka anao. Zany ny ambaran'ny Paoly zany, mbola hideran'Andriamanitra, manana fanantenana. Fa raha mbola misy koa ny farany dia tsy ho foana zany fanantenanao zany. Ary indray mandeha ry havana, tao anatina vondrombavaka anankiray dia rehefa vita ilay vondrombavaka dia indaontsika mba hiantso olona anankiray avy. Mety misy olona efa matetika atsotsika sy toy izany dia tao atsotsika izy androany dia anontaniantsika vaovao. Dia lazaintsika hoe za te hampaherenao fotsiny. Tsy haiko izay zavatra mahazo anao, fa te hampaherenao fotsiny dia izao te hivavaka ho anao olona mety efa elany tsy nahitanao anazy na elany tsy nandrenesanao ny feoany. Antsoa izy. Za androany te hiteny anao an'izany koa. Ry kristianina indraindray manko tsika tsy mifampiantso raha tsy maka servisy, tsy mifampiantso raha tsy mitady vola, tsy mifampiantso raha tsy ilaza vaovao ratsy. Androany ao aorian'izao afatra izao dia mandehana. Atsoa izay olona azonao atsoina dia ampaherezo izy. Tsy fantatrao mihitsy. Tsy fantatrao mihitsy zavatra lalovan'ny olona sasany. Indray maka tamina fikambamana anankiray. Efa namono tena ilay tovolahy kely. Voan'ny fampanontany tena daholo indray fikambanana hoe nahoana ny tsy nahafantarantsika fa manana problema be iny namantsika iny. Nefa dia miaraka amintsika foana izy isaky ny Alahady sy ny fivorian'ny sampana. Ao anatin'io sampana misy anao misy olona tena manana tokantrano efa tena ambony ambany ane ao misy olona tena boka ny trosany ao misy olona tena sahirana ane ao ary misy olona tena voafatotra ao izay tena miraparapana tiaizana. Nahoana ianao tsy tsangana ampaherezo izy ry havana. Koa zany hoe kazara ary pastera mbola malemy be ko inona moa no ampaherezako azy io fa dia za aloha aza miandry ianao malemy matanjaka. Fa ianao koa na dia mbola tsy tafatsangana ianao efa atsangana alao mba atsangano hijoba ny ry havana tao anatin'ny fahoripana izay nahazo azy. Vavaka ho an'ny fahavalo izy tsy niteny mihitsy za raha ty mbola ty anaty anina ty kinona ny vavahako an'ny hafa fa za aloha zao mbola mila vavaka. Fa rehefa mivavaka ho an'ny fahavalony izy dia tao anatin'izany indrindra no namerenan'Andriamanitra azy ny arena rehetrarehetra sy ny fahasoarana teo amin'ny fiainany. Ianao koa ao anatin'ny fotoana hampaherezanao ny hafa ny tena hampaherezan'Andriamanitra anao ihany koa. Aza miandry ianao matanjaka vao hizara fampaherezana. Fa mety ho alemy eo foana ianao fa zao hampaherezo ny manodidina anao. Mila fampaherezana izao tontolo izao ry havana amin'izao fotoana izao. Ary izany mihitsy ny hafatra izay tokony hoentin'ny fiangonana. Reraka ny olona. Kivy ny adi-piainana sy ny adi-panahy maro samihafa. Fampaherezana ireny fa tsy fampanantenana pokaty. Tsy fampanantenana pokaty ny fampanakarena sy ny toy izany fa fampaherezana azy. Fa Andriamanitra dia Andriamanitra velona. Momba sy miaro azy ary manafy hery azy
ka efa niteny hoe aty amin'izao tontolo izao no hitanareo fahoriana nefa matoki izao efa naharesy izao tontolo izao. Ny fanontaniana mipetraka amiko sy aminao ary dia izao, anisan'izay mitanondrika ve ianao? Nahoana no mitanondrika ianao? Andriamanitra ve no Andriamanitra ao? Mitaona anao ariavana amin'ity an'ity. Miditra ka raiso amin'ny finoana izany afatra izany ary ampahirezo ny tenanao. Ampahirezo ny tenanao fa marina foana ny le teniny manao hoe indro momba anareo mandrakariva bara-pahatonga fahataperan'izao tontolo izao hoe aintsika tsara le teny aza matahotra fa mino fotsiny ihany. Raha mino anao dia ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra, tongava aminao arak'izay inonao. Reny tenin'Andriamanitra izay afisiantsika amin'ny trano, spiantsika ao anatin'ny Baiboly ireny, avy ireny vakiana daholo ireny anatin'izao fotoan-tsarotra lalovanao izao. Avy ireny vakiana daholo ireny, hamafiso amin'ny tenanao ireny hoe reto avy ny tenina ny fikasan'Andriamanitra, tanteraka amiko reto. Avy ireny vakiana ireny ao anatin'ny fotoan-tsarotra izay lalovanao. Aza miraviravy tanana. Ary angatao mihitsy hoe fanahy masonao mohery hanoherako sy hijoroako, fa raha amin'ny herin'ny tenanao ihany tsy tafatsangana ianao, fa tsy maintsy miankina amin'ilay fahazavana. Dia ilay fahazavan'ny fanahan'Andriamanitra izay manangana antsika. Raha fitinina izay rehetra nambara teo izany dia izao, voalohany hitantsika teo hoe ampahorin'ny fahavalony ka miantso vonjy amin'i Jehovah ny mpanao salamo. Raha misy fahavalo mafy mampahory ianao amin'izao fotoana izao ka mahatonga anao tafalatsaka anatin'ny fahakiviana lalina, Jesao antsoina dia ho hitanao fa tsy mbola misy tompo na ndatsy hainao anao. Ny faharoa dia hitantsika hoe teo any amin'ny tendrombohitra masina hideran'i Jehovah ny mpanao salamo. Io fahorim-panahy izay mahazo anao io atao fitaovana io hanatody anao bebe kokoa an'Andriamanitra. Mivavao anatin'ny efitranonao, mandehana makany amin'ny tempolin'Andriamanitra, manatreha an'ireny asa-pifoazana samihafa ireny, manatona sy manakekezana an'Andriamanitra fa izany no famonjena ho antsika, hanovozantsika herentsika miatrika ny zavatra rehetra. Ary ny farany, aza mitanondrika fa manantenana an'i Jehovah ry fanahiko ho ny mpanao salamo, ampahirezo ny tenanao, ampahirezo ny manodidina. Mila fampahirezana ny olona maro amin'izao fotoana izao. Afaka ny mpampahery isika, mampahery ny manodidina. Ho an'Andriamanitra ry iran'ny voninahitra. Amen.